mandeha amina site web izao tontolo zao ka raha tsisy ianao zay manaraka, tsisy ianareo zay mamelona azy de tahaka ny tsisy mpitsidika ny pejitsika dia zay ny isaorana ianao zay isaorako anao manokana zay ary isaoranay anao mpiara-miasa ihany koa satria tsy za rery manao an'izao fandaharana zao fa maro ny mpiara-miasa zay miara-misalaha tanteraka sy anaparitaka ny ten'Andriamanitra izay lazain'ny baiboly hoe fa tsy maintsy toriana am'izao tontolo zao aloha ty filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ty ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany dia marobe zay mikarakara an'izao vidéo zao ahafahana mampahery anao tsisy zavatra hafahafa moa toriana am'izao ten'Andriamanitra zao fa de fampaherezana, mila fampaherezana tsika zay lazain'ny Paoly manao hoe ary farany rahalako izy mahereza ao amin'ny herin'ny faherezana dia mifampahery tsika eto amin'ity vidéo ty fampitatana ihany koa ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia hiditra avy hatrany ao anatin'ny fanarahana ny afatra antsika androany tsika de manana loha hevitra vaovao indray ao ary de ijery lohahevitra anankiray indray zay anisan'ny lohahevitra tena manan-danja satria tena iankina amin'ny fiainana mandrakizay le izy dia tsy ino zany fa araka an'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo fa izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay mino ny anarany. Izay indray no fampaherezana omenantsika amin'ity androany ity mahakasika ny amin'ny antsoina hoe mandray any Jesosy na hoe fandraisana any Jesosy. Matetika rehefa misy batisa na rehefa misy ihany koa fanoloran-tena lalina eo amin'ny fiainan'ny olona de heno sy tonga foana zay teny zay hoe efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana ve ianao. Ary izay mihitsy no velabelarintsika ao anatin'ny minitra vitsy izay antsoina hoe mandray an'i Jesosy izay. Raha mbola mpanota ny olona anankiray de tsy mbola mahafantatra ny amin'izany antsoina hoe miaina ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra zany izy. Tsy hitany akory zany fanjakan'Andriamanitra zany. Zay mahatonga an'i Jesosy miteny manao hoe any amin'ny Marka toko voalohany andininy fahadimy ambin'ny folo any milaza manao hoe fa efa tonga ny fotoana, efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra koa mibebay ianareo ka mino ny filazantsara. Zany hoe raha vao mibebaka zany olona anankiray de tonga ao amin'io fanjakan'Andriamanitra io. Ny fomba andraisana an'i Jesosy zany de tsy maintsy mibebaka aloha tahaka ny olona anankiray ihany mandeha hiampita rano de marina fa mety mahay milomano ianao, marina fa mety mahay ny fombafomba rehetra ianao ahafahanao miampita fa kosa raha lalina be ny rano tsy tafita eny ampita eny ianao fa tsy maintsy mila lakana ianao na mila vedette na mila atsotsika hoe sambo rehefa tena rano be zay ianao vao tonga eny ampita eny. De tahak'izay ihany koa oharina am'izay ny fiainana eto ambonin'ny tany makany ny fiainana mandrakizay. Tsy maintsy mita lakana ianao, lakanaina de tsy iza fa Jesosy. Tsy maintsy mila famonjena ianao vonjena ianao ampidirina ao anaty lakana zay ianao vao afaka ho tonga eny ampita. De tahak'izay ihany koa ny fiainana kristianina, tsy maintsy mibebaka aloha. Fibebahana zany de anisan'ny tena hoe lakana anankiray mampitohy na atsotsika ihany koa tetezana mampitohy anao sy ny fiainana mandrakizay.
ka tsy afaka mihitsy ianao hiteny manao hoe andray an' Jesosy raha tsy efa mibebaka. Fibebahana moa de efa fantatsika tsara fa ny atao hoe mibebaka de mitodika amin'Andriamanitra ray, tahaka an'le zanak'Adala ihany rehefa nandalo ny fananany tany amin'ny fiveloman-dratsy tany izy de avy eo nitodika am'izay izy manao hoe ay tokoa moa ny raiko, zao any an-tanàna any hoe manana hanina be dehibe, manana mpiasa be dehibe, karamain'ny raiko ary manan-kanina be dehibe, za ty de eto am'ty toerana ratsy indrindra ity, za ty de eto am'ty toerana fiompiana kisoa ty, za ty de eto mikarama sady mihinana ny odi-javatra fihinan'ny kisoa eto, mitoetra eto am'ty toerana maloto eto, andeha aho ody any am' raiko ka hiteny aminy manao hoe efa nanota teo anatrehanao sy teo anatrehan'ny lanitra aho ka tsy mendrika natao zanako intsony fa ataovy isan'ny ray am'ireo mpanompo karamainao ohatra fotsiny ihany zany lazaiko aminao zany hoe fibebahana fitodiana todika ary azo lazaina ihany koa hoe fiverenana amin'Andriamanitra, verina tanteraka mihitsy zany ao amin'Andriamanitra le olona, verina ao amin'Andriamanitra, mamovo mendriky ny fibebahana zany hoe hafa ny lalany teo aloha de hafa ny fiainany ankehitriny, hafa ny lalany teo aloha sy ny lalany ankehitriny, zany hoe tsy mitovy zany zay koa mbola repère anankiray koa ahafahantsika manisy lanja n'le fiainana kristianina, tsy mitovy ry havana, fiainanao teo aloha tsy mivavaka sy ny fiainanao ankehitriny efa mivavaka, tsy mitovy mihitsy. Ny anankiray ny fiainana tsisy an'Andriamanitra, lavitra an'Andriamanitra, zay mahatonga am'mpanao salamo ny teny manao hoe indro very zay lavitra anao ary inganao zay rehetra mijangajanga ka mahafoy anao, tsy mitovy mihitsy. Ary zay no mahatonga an'le olona maro diso hevitra, diso fanantenana manao hoe Andriamanitra anie ray ihany ozy izy, Andriamanitra anie ray ihany ka Andriamanitra anie fitiavany, eny ekeko fa ray Andriamanitra, ray ihany Andriamanitra, ekeko fa fitiavan'Andriamanitra fa tsy mitovy kosa aloha ny lalana malalaka sy ny lalana tery vavahady ety. Zay lazain'i Jesosy manao midira mivavahady ety ianareo fa lehibe sady malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana, misy zany olona mitanjo zotra mankany amin'ny lalana fahaverezana ary misy koa ny olona zay mihevitra ny lalana ho mahitsy kanjotsy izy fa lalana mankany amin'ny fahaverezana ny hafarano ny baiboly. Ka androany ry havana de te hanazava misimisy kokoa aminao mahakasika an'ity hoe mandray an' Jesosy ty, fibebahana zany dingana voalohany tsy maintsy atao raha tiana ny andray an' Jesosy, fibebahana. Zay rehetra nandray azy ozy izy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany, zay mino ny anarany. Mahatonga ny olona mino an' Jesosy de mino ny asa vitany, mino ny famonjena vitany ary mino ihany koa ny teny zay lazainy. Ny olona mino zany de manatanteraka, ny finoana zany de arahana asa. Raha tena mino marina an' Jesosy ianao de tsy maintsy anao ny sitrapon'Andriamanitra ianao, zay aloha ny zavatra faharoa tsy maintsy, zay ihany koa ny zavatra faharoa tsy maintsy ataonao ankoatran'ny hoe mibebaka, tsy hoe mibebaka fotsiny io de eo fa tsy maintsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga an' Jesosy hoe mety misy olona nge fa mibebaka fa variana fotsiny ihany zay manao tompoko, tsy zay rehetra manao tompoko Jesosy any amin'ny Matthieu 7:1-2 any nihiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Ankoatran'ny hoe mibebaka zany dingana efa tsara zay nataonao zay mibebaka fa mila manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana no ahafahana manao ny sitrapon'Andriamanitra? Vakeo ny baiboly, ao amin'ny baiboly ao daholo ny ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Misy aza nge am'ireny toroteny heninao reny na ny am-piangonana io, na ny amin'ny hôpitaly io, na ny amin'ny radio io, na amin'ny télé io, na amin'ny internet, na amin'ny YouTube, na amin'ny Facebook, misy tsy voalaza n'le mpanompon'Andriamanitra zavatra tokony ataoko fa le fanahy masina. Eo am-pamakina baiboly eo zany ianao de manoro hevitra anao ny fanahy masina ny am'izay tokony ataonao, ny am'izay tokony ataonao. Zay mahatonga ny soratra masina any amin'ny epistily nosoratan'i Jaona any milaza manao ary am'izany ozy de tsy mila ampianarin'ny olombelona intsony ianareo fa ny fanahy ny rainareo zay irahany ho ao aminareo no hampianatra anareo ny zavatra rehetra. Zany hoe tsy hoe akory mana maivan-danja n'le fampianarana sy le toroteny ataon'ny montera na ny pastira na ny mpitondra fivavahana tsy haiko, fa ilaina zany
zay fiainam-bavaka manokana sy fandinihana amin'ny baiboly zay, ianao samy rery zay akaiky baiboly akaiky an'Andriamanitra, ianao samy rery mamaky baiboly, mandinika ny tenin'Andriamanitra, misaintsaina ny tenin'Andriamanitra, de eo ny fanahy masina mibitsika aminao sy mampianatra anao an'izay tokony ataonao. Zay zany ny dingana faharoa de ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, zay no ahafahana mandray an' Jesosy. Ankehitriny nefa be deaibe ireo olona zay raha ohatra hoe misy ny sentiment, zay mantsy ny zavatra tsy maintsy misy rehefa ao anatin'ny fiangonana anankiray, tsy maintsy misy foana ity zavatra teneniko aminao ty hoe ethos pathos logos, ethos pathos logos, zany hoe tafiditra ao anatin'io zany lozika, tafiditra ao anatin'io sentiment, tafiditra ao anatin'io fahamarinana, zany momba an'Andriamanitra, fahamarinana momba an'Andriamanitra, ka le ao anatin'le sentiment tikitiana. Misy ry havana ny olona etanytany-po eo tsy tena tapa-kevitra koa nefa manatona ty nareo zay bebaka, manatona ty nareo zay amin'olo tena zay handray an' Jesosy, nefa tsy tena vonona anao sitrapon'Andriamanitra. Eto de ahitsiko kely izy, ianao zany rehefa hoe misy ny fiantsoana ka misy ny fanoloran-tena de dinio tsara mihitsy hoe tena vonona ve anatanteraka le sitrapon'Andriamanitra, vonona ve tena anapa-kevitra. Eo mantsy ny tena zava-dehibe, le fanapa-kevitra aorinan'le iny appel iny ataon'ny mpanoton'Andriamanitra iny, le fanapa-kevitra. Zay tamin'ny fotoan'andro ny havana de nisy lehilahy manamboninahitra anankiray tsy hoe Félix, tam'izany fotoana zany tokony tamin'ny taona faha-5 amby enimpolo tany, satria tsika zao mantsy zao de 24 taona 24 zany hoe tany naterahan' Jesosy zany ny taona 0, de manaraka le calendrier grégorien tsika, de tam'izany fotoana zany tany amin'ny taona 65 tany, tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly, de nitory filazantsara Paoly ary de nandahatra ny amin'ny fahamarinana izy fahononan-tena sy ny amin'ny fitsarana ho avy ary ny amin'ny finoanan' Jesosy. Rehefa tena nitory an'ireo loha hevitra reo ary izy tamin'ity lehilahy mpanapaka anankiray jiosy anankiray ty antsoina hoe Félix, de nangovotra am'izay zany ty antsoina hoe Félix zay ty, ary dia tsy mba hoe nangovotra de nandray fanapa-kevitra fa mienahena teo izy, tsy nety nanapa-kevitra izy. Ary zay ny teneniko taminao manao hoe rehefa misy ny appel na misy ny fanoloran-tena tonga de manapa-hevitra ny anao ny sitrapon'Andriamanitra, aorinany iny fanapa-kevitra iny. Ohatra, raha ohatra ianao zany ka mibebaka ny amin'ny resaka fangalarana de mila mamerina ny nangalarana, ary rehefa tsy hitanao tsony moa le olona nangalaranao de afaka manonitra ianao. Tahaka ny an'i Zakaios milaza manao hoe any amin'ny Luka toko faha 7 any andininy fahafolo, andininy faha 7 de nilaza mihitsy Zakaios manao hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako, omeko ny manitra, ary zay rehetra zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana tsy marina ozy izy de onerako avy efatreny. Fanonerana zany, onerana zany izy, manao asa soa ianao maneho any manitra ianao zany fanonerana. Raha ohatra ka tsy hitanao tsony le olona nangalaranao le izy, de tahak'izay le izy hoe aorinan'le fanapa-kevitra iny zany le appel mandeha aloha eny manandra-tanana mivavaka amin'ny antson'le pastera iny, de manapa-kevitra mihitsy. Ary raha misy moa zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra anaty karta na sy de maloto na ataontsika hoe nanimba zanak'olona na ataontsika hoe nandisy fanantenana olona, ohatra hoe nisy fanantenana olona le tovovavy na zazalahy ohatra, le zazalahy moa zany satria ny zazalahy, satria ny lehilahy ihany moa zany tsy maintsy hoe mampakatra e, de hoe olona efa alaina vady nefa de aveo nitsoahana miala tany, de aveo hodiana tsy fantatra, mandisy fanantenana olona zany mila mibebaka zany olo zany. Na ihany koa mety hoe mifamaly taman'olona, mety hoe nanana ady aman'olona, de rehefa mibebaka ianao de manatona an'le olona de mifona sy reglena ny afera rehetrarehetra zay tsy milamina, fiainana rehetra tsy milamina mba ahafana mandray an' Jesosy. Io zany de tahaka an'le hoe rakitra sy vilany tany vaovao ao anaty, mila fo madio Andriamanitra. Zay mahatonga ten'Andriamanitra ny Ezekely any zay milaza mihitsy manao hoe fo vaovao sy fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, zany hoe zay fo vaovao sy fanahy vaovao miaraka amin'ny fanapa-kevitra zay, zay zany tena ilain'Andriamanitra, de miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ianao rehefa avy eo miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra, mira, tsy olona tia tena fa olona velona ho an'ny hafa, olona mijery ny hafa, olona mamioditra amin'ny fiarahamonina, tia ny olona rehetra zany.
fa tsy hoe ankalainao ny ranony, tsy tianao ranony, tsy tianao ny rahalanao, tsy tianao ny anabavinao na ankalanao ny ray aman-dreninao, fa olona mihevitra ny hafa. Ary ihany koa olona miaina ny tenin'Andriamanitra, iny moa mitovy ihany manao sitrapon'Andriamanitra sy miaina ny tenin'Andriamanitra, de miasa ao an'Andriamanitra, mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy voatahiry amin'ny fahasoavana mihitsy raha tsy miasa ao an'Andriamanitra, mampitombo ny talenta, ary izay rehetra fananana ihany koa de entina manompo an'Andriamanitra mba ahafahana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria misy teny eny amin'ny bokin'ny Deutéronome any milaza manao hoe manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao izy amin'ny sainao rehetra, amin'ny fananao rehetra, amin'ny herinao rehetra, de mbola azo lazaina koa amin'ny fanananao rehetra, zany hoe zay azonao atao mihitsy zany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra de ataovy. Ataovy ozy izy azo ny tananao atao, ataovy zay azonao atao fa Andriamanitra momba anao. De tahak'izay zany le fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra zay exigen'i Jesosy mihitsy amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, ankoatran'io mibebaka ao amin'io fandraisana an' Jesosy io moa de dingana voalohany ahafahana mandray famonjena, mandray an' Jesosy. Rehefa mibebaka de atao batisa, mila atao batisa rehefa avy mibebaka mba isian'le tomboka se fa tena nialanao marina le fahotana teo aloha. Zay nge dikan'iny batisa iny fa tsy hoe ataotao foana. Eo anatrehany vavolombelona, le fanikena eo anatrehany vavolombelona maro be, ary am'zany ozy izy hoy ny Hébreux 12 milaza manao hoe andiny voalohany, ary am'zany ozy izy de misy vavolombelona maro be toy ny rahona manodidina atsika. Ireo vavolombelona maro be reo anjelin'Andriamanitra reo, ny fanahindreo olo masina any an-danitra zay mahita atsika, miandry atsika mba ho tonga any fiainana mandrakizay tsika. Vavolombelona maro be toy ny rahona ity ambony tany ity zay tsy zay ankoatr'izay moa de ireo raha lasy anabavy mpanompon'Andriamanitra zay vavolombelona amin'ny anaovanao batisa fa tena nafoinao marina le fahotana. Zay nge ny antony anaovana batisa e, mba vavolombelona ary mba andianana amin'ny fiainam-baovao sy ananana fieritreretana tsara. Fitadiavana fieritreretana tsara hoy ny voalazan'ny soratra masina ny batisa. Andianana amin'ny fiainam-baovao, fitadiavana fieritreretana tsara, mba ahafahanao zany mandeha am'le fiainam-baovao, hoe lasa zany zavatra taloha, tonga vaovao ny zavatra rehetra. Raha misy olona ao amin'i Kristy, olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao zavatra rehetra, satria iny zany profo fefa nilaozany le toetra taloha de natao batisa izy, nandray an' Jesosy. Zay zany le fandraisana an' Jesosy, sao de tsy mazava amitsika, sao de mandeha routine fotsiny tsika fa tsy tena mahazo an'le famonjena ka faty antoka ray lavaka ho antsika raha miala eto ambony tany ito very any amin'ny elo, satria tsy tena nandray an' Jesosy, fa sarotsarony hoe nandray an' Jesosy fotsiny fa tsy tena nandray an' Jesosy de maty antoka ianao zany dikan'izay. Fotoana very maina fotsiny ny nanaovanao an'izay dingana zay nefa ianao tsy tena nandray an' Jesosy. Fanapa-kevitra entitra zany ilaina raha lasy anabavy am'ty fanompoana an'Andriamanitra. Zay nge mahatonga an'le hoe ifaterahana indray io de tahaka an'le hoe ianao zany manao copie vaovao mihitsy ao amin'ny ara-panahy. Copie vaovao mihitsy ina moa zany tiako tenena aminao hoe copie vaovao zany tahaka ny anao hoe vao teraka de makany amin'ny état civil de soratanao ny anaranao de mombamombanao rehetrarehetra, de tahaka zany koa zany le fahaterahana indray, tahaka zany le hoe mandray an' Jesosy, zany hoe misy dossier anao manokana mihitsy, zany hoe le dossier maloto teo aloha zany voafafan'ny rahan'i Jesosy, lasa ozy izy ny zavatra taloha, fa lasa ny zavatra taloha, de dossier vaovao, pejy vaovao am'izay zany. De io pejy vaovao io nanoratana ny anaranao amin'ny bokin'ny fiainana, mombamombanao rehetrarehetra, ary raha miala eto ambony tany ianao de tsy olona mitonantonana diso adresy fa tena mazava ny adresinao, io ny anaranao miditra malalaka. Zay nge le mahatonga le tenin'Andriamanitra hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao, ry mpiazakazaka efa trotraka ozy izy, natoky tamy kely ianao de tendrena manapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Zany hoe misy laisser passer mihitsy zany ao an-danitra ao rehefa tena nanao ny sitrapon'Andriamanitra le olona, rehefa tena nateraka indray le olona, rehefa tena nandray an' Jesosy le olona, satria mazava tsy inona mombamomba azy rehetrarehetra ka. Zay nge mahatonga ny olona mikorotana ny sainy rehefa tonga eo am-potomoto ny fahafatisany hoe midelira izy hoe may aho e, satria tsy milamina tsy inona ny mombamomba azy, tahaka ny zaza sary, tahaka ny zaza teratera-pona reny izy zay tsy milamina
Ary sarotra mampiditra zany any am-pianarana satria tsy milany mamombamomba azy. De tahaka zany tsika, ny ara-panahy zany ataovy ambony foana, ny ara-panahy hevery ny ara-panahy, hevery ny fiainana mandrakizay. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra eto ambonin'ny tany. Ny eto ambonin'ny tany aza ve moa maika ery ny ray aman-dreny rehefa misy zaza teraka ho any amin'ny commune nanoratra ny anarany any amin'iny boky boky mpianakaviana, boky ny ankonana iny, anoratra ny anaran'le zanany ao, maika ery izy. Maika moa zany fa Andriamanitra raha bebakitsika, raha manao sitrapon'Andriamanitra, raha efa nateraka indray, maika ihany koa Andriamanitra anoratra an'izay ao amin'ny boky ny fiainana. Ary ny responsable manokatra ny boky ny fiainana io lazay ny baiboly any amin'ny boky ny apokalipsy de ny anjely. Misy anjely zany ao an-danitra ao responsable ny boky ny fiainana io, ary de hita ao daholy ny anaran'io la voasoratra ao amin'io boky ny fiainana. Ya, zay ny fanazavana fohifohy, tsotra zay fa inoko fa mazava aminao mba tsy handany anao routine na fahazarana amin'ity fahampoana ny tompo ty, mba tena zay lazain'ny soratra masina mba tsy ho zaza intsony. Ianao zao mety mandeha am-piangonana foana, mety mivavaka foana, mety mamonjy fivoriana foana, na koa mety tsy miditra am-piangonana, de tsy mahalala mihitsy ny amin'ny tontolo ny ara-panahy sy ny am'izay mety ho avy ny fiainanao rahatrizay ho avy ny ara-panahy tiako tenenina, de atoro anao lalana tsara, atoro anao ny fahamarinana, zay ty fiainana ara-panahy ty. Mila mikarakara ny dossier anao sy ny passeportnao ianao mba ahafahanao miditra ny amin'ny fiainana mandrakizay, de mila reglena ny zavatra rehetra. Ahoana ny fomba ahafahantsika miregle an'izay? Ahoana ny ahafahantsika manoratra ny anarantsika ny boky ny fiainana? Efa nambara tamintsika teo bebaka de atao batisa, manao ny sitrapon'Andriamanitra, mandray an' Jesosy. Mandray an' Jesosy ny amaranantsika azy de zao hoe tsy ianao tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatinao. Ahoana moa zany? Raha mbola azavaina misimisy kokoa eto am-pamaranana. Dika zany de zao hoe le lazain'ny baiboly am'izay zany iainanao manomboka eo, fa tsy le toetranao teo aloha tsony. Taloha ianao raha mandeha amin'ny lalana malalaka de zay tianao atao, te hiteny ratsy ianao de miteny ratsy, te handainga ianao de mandainga, te hisoloky olona ianao de misoloky olona, te hijangajanga ianao de mijangajanga, te andeha any amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao de mandeha, te hiady aman'olona ianao de miady aman'olona, te misotro toaka ianao de misotro toaka. Tsisy bedy mihitsy hoy fitenenana. Fa rehefa nandray an' Jesosy ianao de hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe tsy za tsony ny velona ozy Paoly fa Kristy ny velona ato anatiko. Zany hoe le sitrapon'Andriamanitra am'izay zany, mangetaheta anao sitrapon'Andriamanitra, mangetaheta ny aina araka ny soratra masina. Zay zany le mandray an' Jesosy. Asa raha mazava aminao zay video fohifohy zay, entiko ampaherezana anao zany, ianao zay vaovao ianao zay vao aingana, zay maniry ny ronono mpanahy tsy misy fitaka, maniry mitombo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, de atoro anao zany lalana zany. Ary efa nandray an' Jesosy ianao de tohizo ny fanompoana an'Andriamanitra, saintsainany ten'Andriamanitra, mijorova avolombelona, tory ny filazantsara, aza menatry ny vavolombelon'ny tompo, tory ny filazantsara. Ohatra na manokana zao de tena nisy fotoana mihitsy rehefa vonjen'Andriamanitra, tena joro vavolombelona, tory teny, saka sabotsy, tory teny, joro vavolombelona, ary de tena tsapako mihitsy raha vao tsy mitory teny, tsy mijoro vavolombelona de ohatry ny hafahafa zany, ohatran'ny maimaina zany, ohatran'ny hoe mbola ohatran'le fiainako teo aloha ihany. Fa mba hahatonga anao zany tena hoe ho arianao lavitra mihitsy, efa lasa lavitra ny alina ozy ny voalazan'ny baiboly, mba hahatonga le hoe arianao lavitra mihitsy le toeran'ny ota, le tanin'ny ota, de miasao an'Andriamanitra. Amin'iny zany na ny fisainanao aza tena hita mihitsy hoe no avaozina, no avaozina. Ary mba ho avaozina ihany koa ny maso ny saina rozy ny ten'Andriamanitra, ho avaozina zany ny saina, miova ny fanavaozana ny saina, mba hamantarana hoe sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady akasitrahana no tanteraka. Miova ny fanavaozana ny saina, hiasa ao an'Andriamanitra, manao zay mampifaly an'Andriamanitra. Zay zany le mandray an' Jesosy. Faranako hatreo ny ten'Andriamanitra, tompo any ahitantsika tsirairay avy misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany zao video zao ary mialohan'ny tena marana de zao hoe zarao amin'ny pejy anankitelo fantatrao zao video zao, zarao ihany koa amin'ny groupe telo zay fantatrao na amin'ny namana telo zay tena akaiky anao indrindra zao video zao mba hahatonga an'izy ireo handray an' Jesosy ihany koa anao sitrapon'Andriamanitra ary dia fampitatana hiara-dalana ho any an-danitra isika. Zay ary fa dia
manao velomantsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompo dia samita io Andriamanitra veloma tompo.